takarivo ty anova ny tantara-piainanao Andriamanitra. Mahita ny fiovavam-piainanao mitanga eo no eo andro any arivo satria vonin'Andriamanitra andro any arivo, satria vonin'Andriamanitra andro any arivo. Miara-mody amin'ny anjara fagaka natokony anao amin'ny anaran'i Jesosy. Miara-mody amin'ny anjara fagaka natokony anao amin'ny anaran'i Jesosy. Ahira tanjamba iteno mona andreny marenina ho sitrana ny kansera ho afaka ny rofireta ny fanaintena iala ny fivotosana ho esorin'Andriamanitra andro any arivo. Somary eteka ho an'Andriamanitra, somary eteka ho an'Andriamanitra. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindro, Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay, Andriamanitra loharano-karena ary Andriamanitra loharano-pahasoavana, Andriamanitra loharano-nipoirany fiainana tsiraray avy, ary fonombola taom-boky izay tsy natsaina dia efa teo ianao ny karakara ary teo ianao ny ary namelonaina sy nanisy fofinaina mavelona tao anatinay. Hitanareo tsiraray avy Andriamanitra, andehantsika ankalaza an'Andriamanitra, andehantsika hitehaka ho an'Andriamanitra, andehantsika ioby an'Andriamanitra, fa mendrika azy loatra dia ankalaza an'Andriamanitra ray zanaka fanamasintsika amin'ny fahatsarany tanteraka sy lavorary. Tsy miova izy, umatsiani madakiza kalazao nirai madakiza kalazao Jesus Niasa Andriamanitra ny tiako saintsaintsika alohan'ny atongavantsika amin'ny afatra Andriamanitra. Ny antony ny toerana rehetra izay nolalovan'i Jesosy dia nametrahany marika amin'ny vokatra tsy hay azavaina fa vokatra amin'ny toetra mahagaga avariana ny olona izay hitazana fa anisan'ilay nahazo tombontsoa ianao nanatrika an'izao seminaire izao. Tsy haiko hoe inona ny mety hoe veranao fa tianao mba ho ataon'Andriamanitra, fa mpanantena anankiray tiako ho saintsainao sy ho velombelona ao anatinao ny zavatra rehetra dia ain'Andriamanitra tao, ny zavatra rehetra dia ain'Andriamanitra tao, ary io zavatra tianao mba ho ataon'Andriamanitra sy entinao eto amin'ny fanatrehana io amin'ity takarivo ity mandritra n'izao atelono izao dia tiako mampanantena anao fa afaka ny ho ataon'Andriamanitra amin'ny fahasoavana maro loko ny etaeta ao anatin'ny fonao. Ho tanteraka anie zany amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy velona masina sy manan-kely avy a Nazareta. Androany hariva tsy fantatra hoe inona ny vonina ao anatin'ny fonao, fa tiako izy zavatra vonina ao anatinao. Manao ny asa mahagaga hatrany Andriamanitra, manao ny asany mahagaga mandrakariva Andriamanitra, ary manao ny asany mahagaga eo no eo Andriamanitra. Avereny hoe eo no eo, avereny tsara hoe eo no eo, avereny tsara hoe eo no eo. Fa ty zanako ty zany menjera foana dia izy nitsangatsangana moa zany maly dia verina vany izy mivoto be ny ilany dia io lohany zany mivoto be dia nasiana glaçon natao inona nasiana tantely tsy afaka mihitsy ametrahana tanina to dia niena le izy zany hoe tsy afaka tanteraka izy fa niena be. Za zany tompoko narary maso dia tsy mazaka mijery an'io jiro io maso, ny atsapako hoe sitrana afaka mijery an'io aza tera ao anaty. Telo andro izay raha vao mamaky baiboly dia tsy mahita sarotsarotra be dia maly masoko marary dia tsy sananatona fa androany nanatona teto niditra teo zany androany dia marary be ny lohako eo amin'ny fiderana iny misy ohatran'ny fotsifotsy asoroko ohatr'izao dia nametraha tanana teo namaky baiboly dia nahita sitrana anaran'i Jesosy. Fanina be ako zany dia narary daholo ny atoko iny dia ny lohako dia ilay nataon'ny pasteur teto hoe manatona ty loha ty izay marary ny loha atoko zany dia nanatona teto dia vao niverina ako afaka ny izy dia tsy manfa soa afaka fotika ny za zany tamin'ny taona 2000 nisy accident nahazo
dia voadona tato amin'ny tratrako tato. Izy nisy fihetsehana mafy. Rehefa nisy fihetsehana dia efa nitsapo tena tamin'ny dokotera nandritra ny 2000 zay misy fihetsehana matetitetika. Dia manao traitement be dia be pile be dia be. Dia efa mba tsy nisy dia fiovana loatra. Dia teo moa dia lasa nandeha nody dia alina zany a nitsapako fotsiny tsy navonjy vavaka complet zany. Tonga dia natory be, tena natory be no ary zako na tsara fa tena natory be. Dia maraina iny zany ohatra ny navitsibitsika. Afaka nandehandeha, afaka tsy dia nanoatra an'le teoteotrako malemilemy isan'andro. Ary tonga teo moa dia vao niteny iny pasteur mitsangana fa teneniko ny tsotsoka nisy fa entiko matanjaka be zao pasteur. Androan'ariva zany tsy hoe toriteny ampifaly anao fotsiny fa tenin'Andriamanitra nova amin'ny fiainanao eo no eo amin'ny anaran'i Jesosy. Ataovy mafimafy any tompo e. Halleluja. Arabao any eo akavianao sy eo akavananao dia lazao izy hoe tonga soa eto amin'ny fanatren'Andriamanitra ianao. Tiako ny milaza aminao androany hariva hoe fa hifanena amin'ny asan'Andriamanitra mahagaga ianao hoe akasika ny fiainanao manokana io zany hoe ahita ny voninahitry'Andriamanitra ianao hoe halleluja. Mazao toerana tompo. Fanomboana androany ao amin'Andriamanitra tsy misy hoe zavatra tombony zany dia tsy faranany fa rehefa manomboka izy dia tsy mijanona raha tsy afa-po. Tamin'ny voalohany izy rehefa namorona ny tany dia nataon'Andriamanitra hoe misy dia tsy navelany hoe mazava fotsiny teto tany dia tsy nisy endrika. Fa n'Andriamanitra zay toriko aminao mahafantatra an'le kipitsopitsony tokony hanatsarana ny zavatra ataony ka tsy mety afa-po izy raha tsy vitan'izay tiany ho tanterahana hatramin'ny farany. Alleluia. Tsy fantatro tsy zavatra mitrango eo amin'ny fiainanao androany hariva. Ny etaeta-po lalina sy antony manery anao tonga eto amin'ny fanatren'Andriamanitra amin'ity takarivo ity. Fa te hizara zavatra aminao raha Jesosy marina no atononao eto, izy no tadiavinao, izy ny tena antony fanirian'ny fonao rehetra androany hariva. Te hampanantena zavatra anankiray aminao Ninninona tontolo tsy manome voninahitra azy ka mety hoendrika aizina rehetra eo amin'ny fiainanao. Afaky ny farana androany dia androany ihany zany amin'ny anaran'i Jesosy. Afaky ny farana androany dia androany ihany zany amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy mandreteka ho an'Andriamanitra e. Halleluja. Misy olona velona ve ato amin'ity saly ity Rehefa Andriamanitra ny tapa-kevitra fanao zavatra dia miala tsiny aminao Satana fa tary ianao. Fa na tianao na tsy tianao dia ho afa-baraka ianao. Fa tonga Andriamanitra atsiaro ny zanany. Ary ninona tontolo rehetra faniriana ho ampony ka tokony ho anjanany. Nareo na dia ratsy azy mahay manome zava-tsoa ho anjanakareo. Maika ave fandrainareo zany an-danitra. Tsy hanome ny fanahany ho an'izay mangataka aminy. Fantatr'Andriamanitra ny manjoanao androany hariva. Tsisy miafina eo anatreny ny fanirianao, ny etaetanao, ny tranga rehetra eo amin'ny fiainanao. Tsisy miafina eo mason'Andriamanitra zany. Zavatra anankiray ny tiako anokafanao ny fonao androany hariva. Vonina venao vonina venao androany hariva eto Jesosy avy any Nazareta androany hariva. Eto ho anao manokana izy. Ny antony natongavany eto dia noho ianao io mihitsy, le tena mangetaeta azy io mihitsy, le tena mitady azy amin'ny fony manontolo mihitsy. Sakanao an'i Jesosy izay mitanga eo amin'ny fiainanao, fa ny sakanao an'i Jesosy raha sanatika izy zany dia raha tsy sokafanao azy ny fonao. Dominy eo akaikinao sokafo an'Andriamanitra ny fonao androany hariva hoe mangataka anao hoe sokafo an'Andriamanitra ny fonao androany hariva. Anao zavatra matsiravina ho an'ny Satana izy androany hariva hoe eo amin'ny fiainanao. Halleluja. Hoentiko saratsy androany hariva amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Lay safidy tsara mitondra anao amin'ny fanehoana mahagaga. Lay safidy tsara mitondra anao amin'ny fanehoana mahagaga. Fizarana voalohany. Amin'ny Samuela voalohany toko fasivy Samuela voalohany toko fasivy manomboka amin'ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahadimy. Tiako ianao naraka tsara fa ny tantara-piainanao
no tian'Andriamanitra ho kasihana kely androany arivo. Tenokatra ny masom-pananao izy satria nona fanafana be mihitsy Andriamanitra androany arivo. Fantatrareo raha nanome rendez-vous Andriamanitra ny toerana anankiray dia ny dikan'izay ny anton'izay rendez-vous zay tsy maintsy tanteraka ny anton'izay rendez-vous zay. Tsy ny antsony taranak'i Jakoba hitady azy foana zany Andriamanitra, fa matoa natsony eo amin'ny toerana anankiray ny taranak'i Jakoba dia manana fitahiana voamanao azy izy. Misy fitahiana tena voamanao anao eto androany arivo, fa raha afaky ny tena hijoro tsara ny ao anatin'ny fonao anana fahatsapana fa mila mio Andriamanitra io marina ianao amin'ity takarivo ity ndray dia miala tsiny, fa na tsy te ho tahiana azy ianao dia tahian'Andriamanitra fotsiny tsotro zao ianao, satria misy toerana anankiray tsy tokony andehananao raha tsy te hita zavatra ao ianao. Ohatra zao, raha tsy te hita ny paster ianao dia aza miditra atao amin'ny palais de sport satria efa hitanao any amin'ny afisy iray manontolo ho avy ato izy. Amen. Miala tsiny fa raha tsy te hitan'i Jesosy ianao dia tsy tokony ho tonga ato zany satria nampanantena izy fa nafaka anao androany arivo. Ka misy fanafana voninao anao eto androany. Misy fanafana voninao anao eto androany. Misy olona anankiray hoentiko anatin'ny isariana ny sainao androany arivo. Misy olona anankiray tsy te hahita liona izy nefa te hiditra any amin'ny alan'ny Kenya. Hitsangatsangana hono izy andeha any amin'ny alan'ny Kenya. Fa ny zavatra nylazainy dia tsotra, za tsy te hita liona. Rehefa nroso lalindalina kokoa any anaty ala mikitroko Kenya zay olona zay dia tsy maintsy hifanena amin'ny liona nefa rany na tsy te hahita liona azy izy. Misy olona anankiray laza fa matahotra requin nefa te hisitrika any ambanin'ny fanambanin'ny ranomasina indianina. Any amin'ny toerana izay hidiranao dia miala tsiny fa tsy maintsy hifanenanao amin'izay mety tontolo tsy nieritreretin'ny sainao. Misy zavatra tsy eritreretinao afaka ny hifanena aminao ao amin'ilay toerana izay andehananao. Ka raha anaty rano anao tsy maintsy mahita trondro, raha anaty ala ianao tsy maintsy mahita liona, raha ny Kenya ianao mandeha. Farafaratsy ny gidro mitanao reto Madagasikara ianao mandeha. Ka ny zavatra hitranga zany androany arivo dia tsotra ny zavatra hitranga androany arivo. Ny safidy ianao ato anatin'ny atmosfera-panafahana dia tsy possible ianao ny mody miaraka amin'ny hoe aretiny zantsony, miaraka amin'ny hoe tsy fahombiazany zantsony, miaraka amin'ny hoe fahosany zantsony, satria Andriamanitra no antony fahatongavanao eto. Ianao ny nafantatra ny zavatra tokony atao amin'ny fiainanao satria nalala ianao ny zavatra rehetra fa ho ataon'Andriamanitra eto amin'ity toerana ity zany. Ka miala tsiny fa ny vokatry ny safidinao dia tsy maintsy miara-mody aminao androany arivo. Tsy maintsy miara-mody aminao androany arivo. Tsy hiverenanao anatin'ilay raha-pitso rafaka pitsony izay tokony ho vitaina androany. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Dominy eo akaikinao tsara safidy ianao hoe ny safidy ny fanatren'Andriamanitra. Andriamanitra zany dia nampanantena antsika fa aneho antsika amin'ny endrika mahagaga izy. Aneho antsika amin'ny endrika mahagaga izy. Samuel voalohany toko 7 manomboka amin'ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny 15. Ary nisy lehilahy avy any Benjamina atao hoe Kisy, zanaky Ebiela, zanaky Zerora, zanaky Bekorata, zanaky Afia, Benjamina izy sy mpanjato be. Ary nanan-janakalahy atao hoe Saoly izy, izay mbola tanora sady tsara tarehy, ka tsy misy tsara tarehy noho izy teo amin'ny zanak'Israely. Ary manatombo noho ny olona rehetra izy hatramin'ny sorony miakatra ny alavany. Tianao ho fantatra ve? Ianao dia zanaky ny anjara voatendry. Ary tahaka ny tantarany tranga ao anatin'ny fiainan'ny Saoly ihany koa, dia tsy misy tsara ohatra anao eto androany. Amen. Tsy misy tsara ohatra anao eto androany. Satria teto dia Saoly dia tsara tarehy indrindra mihoatra noho zanak'Israely izy. Ianao dia tsy misy mitovy aminao, dikan'izay ianao ny tsara indrindra eo amin'ny fiainanao. Raha miteny zany Andriamanitra hoe tsara indrindra ianao dia ny dikan'izay ianao zany no miavaka indrindra. Raha afaka mifantoka zany ianao dia andro pakalazana ny fanafahana anao, andro pakalazana ny fetin'ny fahatsaranao androany. Ka ninina zany tontolo tsy mamay voninahitra n'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao rehetra, tahaka ny Saoly ihany koa rehefa natsoin'Andriamanitra izy dia nisy fahatsarana teo amin'ny fiainany, nisy fiovana teo amin'ny fiainany, ary izy dia nanatombo noho ny olona rehetra. Ianao koa misy tombon-daha zay tena mahasamy hafa anao amin'ny olona rehetra, manatombo amin'ny olona rehetra ianao amin'ny letaleta nananao ao anatinao ao. Zay zavatra zay ho avoaka an'Andriamanitra eto zay androany arivo. Ny zavatra mitranga zany amin'ny takarivo ity dia tsotra.
miarabanao tonga soeto amin'ny fanatren'Andriamanitra satria tsara safidy ianao. Ny fotoana tahaka izao dia tsy roa matany. Noho izany dia tokony hararotina mihitsy satria fotoana voatendrin'Andriamanitra meloa anehoananao amin'ny fahagagana. Efa niteny meloa Andriamanitra fa anehoanao izy ao anatin'ny atelona. Tsy fantatra hoe sahala amin'ny ahoana ny fiomanana ao anatin'ny fonao andray an'ilay fahasoavana raha tonga eto ianao andro any hariva. Tsy tiako ianao ho zatra fotsiny hoe anatika amin'ny fanatren'Andriamanitra fa le programan'Andriamanitra miafina ao ambadika le teny mihitsy. Tiako mba melombelona ny fananao sy ny fonao ananao fanantenana fa eto amin'ny fanatren'Andriamanitra ianao andro any hariva. Jereo tsara ny zavatra nitranga. Ny tantaram-piainan'ny olona anankiray tahaka izay tao anatin'ny Baiboly dia tiako fantatrao tsara fa afaka no ataon'Andriamanitra ihany koa eo amin'ny fiainanao. Tsy tantara na anganongano ny Baiboly fa zavatra tena nisy niainana ny olona tamin'izay fomba nirahany tamin'Andriamanitra. Io Baiboly io efa nisy hatrany amin'ny andron'ny dadabe, tany amin'ny andron'ny bebe. Be dia be ny olona efa namaky an'io Baiboly io fa indraindray samy manana azy daholo ny olona isan-tokantrano. Fa maninona no tsy mitera-boka-tsoa amin'ny fiainan'ny olona ny fananany azy? Satria tsy le tenin'Andriamanitra fotsiny amin'izay famakianao azy no mitondra fanovana, fa le fanosorana omeny fanao anatin'le teny rehefa miasa sy mampiasa n'io teny io amin'ny alalan'ny olom-baositra sy voafidy Andriamanitra. Voninahitra tompoko an'Andriamanitra rery ihany fa za zany tao anatin'indray volana zany didina tamin'ny teraka ny zanako anankiroa dia manao infection foana dia efa natao curetage ako ray volana lasa zay dia manentena foana le izy dia nety toetra amin'ny fanatren'Andriamanitra moa nandritra ny 3 andro zay dia androany zany tena henoko mihitsy le pastera teo ny teny hoe apetrao ny tananao ankavia eo amin'izay faritra marary dia ny tanana ankavanana nitsanga dia sady nivavaka zany tamin'izay dia voninahitra ao an'Andriamanitra tompoko fa tena henoko ny zavatra mamay afaka mihitsy zany tato anatiko hoe atraty amin'ny tsokan-damosiko aty aty amin'ny taonan'ny valahako aty dia voninahitra ao an'Andriamanitra rery ihany tompoko. Tonona mianaran'i Jesosy fa ny fanasitrananao dia tanterahana tsy miverina. Nandritry ny roa taona dia nisy zavatra henoko mihetsika atao amin'ny kibokato ary dia hitako miakatra makato amin'ny tendako ary dia tady hanepitra betsaka amin'ny mpanotra efa nalehiko ary dia natahotra mihitsy tamin'izany fotoana izany fa mifanoran'ny mpanotra dia atahorako tapaka atao amin'ny tendako ato nefa dia ohatran'ny zavatra nandalo tamiko izany fa ohatran'ny nisy nahakivy aho hoe tsy ho sitrana ntsony le izy tsy maharary fa henoko mihetsika dia miakatra makatikatra dia mieritreritra mihitsy aho hoe ohatran'ny hoe biby izany le izy. 3 andro izay no nahatongavako teto amin'ity toerana ity ary dia tena farany indrindra hoe alanenina izany nahatongavako eto mba afaka fa nandritra izay roa taona izay isan'andro dia nantenako ary dia manotra azy isakariva. Tao anatin'ny atelona ve? Tao anatin'ny atelona dia tsy miotra intsony tsy nanotra amin'ny tenako intsony dia enao ve ho afaka ilay izy zao? Tena henoko mihitsy hoe afaka. Alleluia! Mpiafa mavan'Andriamanitra akalesa telonoa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Firy aloha andro any hariva ny vonona andray ny fahagagany amin'izay atsandrato ny tananao dia hofahofainy amin'ny afo dia omeo voninahitra Andriamanitra dia isora izy fa andro any hariva dia andro any hariva ihany dia hikasika amin'ny fiainanao Andriamanitra ary hitako ny tanin'Andriamanitra andro any hariva fa amin'ity takarivo ity ilay tontolo-panovana ho tanteran'Andriamanitra amin'ny fiainanao.